manao nareo za mo rivo Allemagne tonga aty Osterburg zay mijery amin'ny teny frantsay hoe pépinière na fambolekazo azo atao iveloman'ny mponina na azo atao iveloman'ny tsirairay zany aty Osterburg zay ka tonga dia raha tokoa teo fa eto le olona tongavanay Erich Hageman olo koa zany nanahako aty Natanaela koa eo akaiky eo izy mbola resaka aminareo izy rehefa avy eo ny antony tena nandehananay aty dia mba ahitantsika hoe tsy hainy amin'ny tany mangatsika ihany no aniren'ity Polonais aty fa na aty amin'ny tany mangatsika aty aza dia maniry le izy tany mafana ma tsy tena miriny avy any Chine azo ambolena anazy zany ny toerana rehetrarehetra ary tafiditra atao anatin'izay fandalinana nataon'ny Erich Hageman zay nanao fandalinana betsaka mihitsy izy ka momba Madagasikara za tsy napoziko mihitsy manana atota taratasy momba ny Madagasikara izy nanome an'le fanontaniana hoe mazoto ve nareo fa misy azo atao ambolena tsara ny Polonais fa mila fahaizana ny tena mamboly azy fa tsy hoe volena fotsiny dia avy eo mitady vola tsy mety fa tsy maintsy ohatra zao tony azontsika etony mandritry ny roa taona voalohany izy no atao mihitsy kojakojana azy dia ao aorianany roa taona izy maniry fotsiny amin'izao zany hoe atao didina tsara ny sisiny ary le azo maniry vetivety izy maniry aingana be zany le Polonais andraviny ngeza be ndraviny izy ity raha ohatra tena maniry tsara raha eto zao tsika mijery fotsiny makany amin'ny caméra dia hitanareo fa ary amin'ny sisiny ery tsy dia avoavo moa ny eto avo le izy dikan'izay le tany ery amin'ny sisiny ery tsy dia tsaratsara fa eto le tany eto mahavokatra ary zany zavatra zany nananany Erich Hageman traikefa mihitsy zany hoe toerana aiza any Madagasikara no azo ambolena Polonais mbola hita eo moa zany toyny fa raha mbola misy ny afaka manontany dia afaka manontany anay nareo na aty amiko nareo manontany dia za mampita amin'ny fanontanianany amin'ny Erich Hageman satria teny allemand no hainy dia ampitako any amin'ny Natanaela angambany hevitra hoe sao dia mifanadrify amin'ny eritreritra izay anampy ny Madagasikara le fambolena Polonais. Mirabantsika rehetra Randriamasy Natanaela aty Allemagne akaikikaiky ny Berlin faritany Saxe-Anhalt no misy atsika androany nifankahita ny Omad Deutschland misy any Kapla Rivo izay atao amin'ny akaviako sy Erich Hageman sy oly izay efa hitanareo teo ihany. Ny tanjon'ny fiainana aty moa zany dia ty resaka hazo Polonais aty mijery pépinière aty isika ny Polonais dia hazo azontsika atao hoe hazo lafo zany hoe tsy trandraka tsontsika ao Madagasikara ny inona moa ny anaran'ny bois de rose satria efa lany tamingana efa naondrana daholo ny bois de rose ary nosimbaina ao Madagasikara fa ny tanjontsika kosa zao dia ny eritreritra hoe ahoana ny ataontsika mba hambolena nyty atao Polonais aty azahoantsika mamatsy izany amin'ny fomba ara-dalàna ary mahatonga an'izany ho fidiram-bola ho an'ny malagasy ary indrindra ho fanaovana famokarana asa satria izay foana ny atsika katsaka ny asa ary ankoatran'ity resaka Polonais aty dia efa nivoaka koa ny fotodrafitrasa sasany somary aty amin'ny ambanivohitra dia ratsiratsy ny connexion ka dia zay fotsiny aloha ny atsika ny live voalohany eto mbola ho tonga ny live manaraka ary manantena ny yaona aminareo tsirairay avy izay tena vonina ny anasoa ny malagasy 7 tapitrisa isa dia mametraka ny veloma mandram-peona anareo tsirairay avy mazotoa afaka mahazo graine ve ho tonga mihitsy ho tonga ny hazo ry fitoerany aina dina kratoma ho tonga ny pépinière atsika ary isy andrana ho fambolena aty ary tsy maintsy mbola ho resahantsika moa io amin'ny fanjakana fahobe amin'ireo mpitondra fanjakana ny fomba rehetrarehetra azontsika miara-miasa amin'izany fa efa tena hita ny spesialista zay tsika androany Erich Hageman zay
manana traikefa depuis 25 ans 5 taona izy manana traikefa amin'io resaka io ary vonona izy nihidina any Madagasikara ifampizarany zany traikefa zany amitsika malagasy afantanina RKTML aty Allemagne isika am'izao fotoana zao tompoko anomana tanikazo izy zay afaka manomana mihitsy nareo mila rano izy ty zany hoe rehefa nataony mbola hozaraiko aminareo moa ny saritanin'ny Madagasikara tena hoe azo ambolenana izy ty fa any amin'ny nord ouest iny no tsara amin'izy ty fa de mbola hozarantsika amin'ny tatitra rehefa tena natao tatitra fa ty moa zany live natao izarana aminareo androany hoe aiza misy atsika inona ny asa ataotsika fa ny asantsika de mitohy hatrany ary sika naman'ny maharesy mandrakariva de mametraka ny mandram-piona vetivetika anareo mbola hijanona 10 minitra ihany angamba raha misy ametraka fanontaniana fa zany hoe le connexion ko ty ambanivohitra ty somary miramina kely de veloma mandram-piona indray miandry ny live manaraka tompoko ien tompoko de mandram-piona mirary soa anareo mandrakariva